famakafakana foy de foy no etritsika amity anio ity resaka amity resaka grève ty ny zavatra hita ny atao hoe grève zany tompoko de anisan'ny sehatra anankiray rehefa feno ny fepetra afahana amin'ny grève de ny grève sady zay mamso fa ao anatin'ny grève atao misy lalàna ary ny fahazahon-dalana amin'izy io koa tsy maintsy atao le grève tsy mandeha amin'ny lalana grève tena hoe ao anatin'le fitakiana le fitokonana atao ny zavatra takiana ahoana moa zany nisin'le grève ka hoe idéborde le grève de lasa mamono olona lasa mandratra olona lasa manimba fananan'olona zay hoe ny lahara-pahamehan'le grève natao mialatsiny mifanoso sy mifampianatra tsika ao anatin'le izy satria andraikitra mpanao gazety zany nitaizany olo-pirenena tarika mandeha makany amin'ny lalana tsisy mety teny izy hoe nenange sala am'izao fa nijapin'ny zavatra ohatr'izao ny famitorana nge sy ny fanadiadiana tsy midika mihitsy hoe diso ianao fa ahafantarana ny tena marina alalàna ny hoe iza ny nanakorotana iza ny nananao foana de mitoy arak'izay mifanadiadiana sy ny famitorana ahafantarana an'ireo olona tsy maty voalavo kibo na sanatry misy mercenaire asaina manao an'izany de andeha anakorotana fotsiny fa raha vao ny olona ny any amin'ny université de efa sokajinany hoe manam-pahalalàna sy manam-pahaizana donc zany ny fotom-pisainana ao anatin'izany de mazava be fa tokony anana fitandremana goavana be ny olona manam-pahalalàna sy manam-pahaizana fa tsy mananao foana na ho voataritarika amin'ny zavatra mety apidi-doza mety apiditra an-drano mehoaja ny ray aman-dreny mehoaja ny tompona andraikitra ny fahafantarana anareo rehetrarehetra ireo fa hoe mpianatry ny université za eto mbola tsy miteny an'le hoe inona ny takiana de inona ny grevena fa le fotom-pisainana entina ao anatin'le hoe fitokonana amintsika malagasy sa malagasy zany resaro jereo fotsiny zao sehatra anankiray taoko entre parenthèse ty filoham-pirenena anankiroa teo aloha ny zavatra hita zao betsaka amin'ny manara-baovao mitaky ny intérêt sy ny karazany sy ny sisy izy fa le anaovana politika ve zany eto de jerena ny tombontsoa manokana foana ohatran'ny mahagaga ihany fa soa ihany manana mpitondra endritsika ankehitriny afaka mijereny situation tsara manoloana an'izay na ao anatin'ny fiafiana na ao anatin'ny ataontsika hoe fizorana mandeha any amin'ny lalan'ny fampandrosoana zay atao hoe hita maso avokoa ny asa rehetra fa tsisy miafinafina tsy misy foto-dravitrasa misoratra amin'ny tena amin'ny mpitondra tsisy orinasa mpitondra mitady tombotsoa manokana fa de voaporofo mazava fa ho atosaka ny tafotafo ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny firenetsika ny zavatra rehetrarehetra zay atao mandainga avea tena marina zay ny fandehan'le izy fa tsy bongaina fotsiny hoe ka misy polisy ao de misy andama ary zareo ihany de mahavitan'io reny ary ny tena iantefan'le teny ihany koa hoe apio mba hanapiko anareo mitady filaminana angentsika ireo olona mitady fitonentsika fa tsy hitady fahavalo mihitsy fa indrisy nefa ny zavatra mampalahelo ankehitriny lasa mpifahavalo tsika samitsika malagasy zany ny tiako tenenina gaga ianao fa maninona manao an'izany ny fanampiana rehetra ataon'ny any velany amin'ny Madagasikara be anao réservation anaroplanina sy ny karazany tsony zany zao rehefa mba hoe iresaka amin'izany président Sadek zany izay ny le tenenako amin'ireo mpandrara ny industrie sy ny famokarana sy ny sisy ireo sy ny asa tanana velezo mividy mafana fa tonga mivahaolana ao anareo aza atao sakana mihitsy mifanelingelenana ataon'ny sasany tsy resaka aminy
fa ny filohan'ny Sadek am'izao président Rajoelina lina mihitsy te hiresaka tsy te hafantatra ary hitady mivahaolana iarahana ao anatin'izay sehatra mifampandrosoana zay ny ataoko hoe veleso mivy de mafana fa na inona fanajatsoana na inona fanaratsiana na inona resaka tiana atao be da be eo malagasy daholo manao an'izany mamela an'le malagasy namany pirenenandro Rajoelina na idiran'izany amin'ny olona hafa safidinao ny tianao an'izany fa enao nanao ny lalana tsy izy anao zay safidinao nanao politika ny latsaka hofidiana sy ny sisa tsy ny tsy lany petraka fa inona ny tsy nahalany anao ihany de mahalala an'izay zany izy daholo nandeha anao nanao ny fitantanana sy ny karazana tsy nahomba ny fitantanana nataonao iza nanao an'izay enao ihany ny ireo vahoaka hoe na inona sira ataonao na poivre na carry ka anaratsianao ny lalaka izoro amin'ny fitantanana ireo olona ireo nge mahalala mety sy ny tsy mety so de ataonareo fa tsy mahalala mety sy ny tsy mety ireo olona ireo misy olona hain'ny olona mihitsy manavaka azy hoe raha vorahanina no miteny de fa raha vorahanina no miteny de ay matsapan'izany hoe zavatra misy daholo zany tamin'ny hainao manjery anankiray de ohatran'izao mifanehoke ohatran'izao salam'izao ohatran'izao satria miainy daholo ny olona mamantatra ny zava-misy marina de nefa ran'le olona lasa mepanga hainao manjery asa rahazotsika mepanga ny hainao manjery mihitsy fa ny okevitra ny azy tsy amezana tsiny ao anatin'ny demokrasia fa manaitra ny tompon'andraikitra vizaniny ianao manenjika azy de rehefa reraka ianao akarapony am'izay mba hijerendry zareo indray ny lalaka izorany manaraka any afahany mandamina sy manatsara tsara foana zay nge ny tanjon'ny filoham-pirenena ka rehefa le filoham-pirenena no miteny izay ny famakafakana foy de foy nentina tamintsika ry mpiainao jaina menatsika ary ny larana idirana zao de mitondra ny fanehoan-kevitra eto ampanajana hatrany hatrany ny fanehoan-kevitra zay hoentitsika 034 53 031 78 034 53 031 78 033 60 640 59 033 60 640 59 ary ny 032 91 901 20 032 91 901 20 ndawary merabanao tompoko iraba namana mantatrika iraba ny teknisiana iraba ny namana mpiantso rehetra eto amin'ny fandaranao kazava iraba ny mpiaino indrindra na eto atoerana na ny ampitan-dranomasina tsy matsinanay ihany ty namana mampatrika mirabanareo sotra betsaka miaraba koa idirako voalohany namana makasika an'le famakafakana farany teo ny zay ny namana mampatrika no mampiavaka an'le olona manana traikefa satria nilaza anao teo hoe raha zaho manao politika tsy anao asa mpanaova gazety tena zay ny mahaprofessionnel anao namana tsy hoe fidokafana le izy fa zavatra tena hita ka marina de marina le voalazanao fa ny eto ane tena manahirany idirany daholo le zavatra rehetrarehetra ny sehatra fa nefa tsy hainy akory ariny mameno toerany nefa misy olona manana traikefa tokony havitan'le asa de lasa sy tafiditra fa le olona tsy mahavita ninina no misisika hiditra eo amin'ny toerana anankiray indrindra fa toerana andraisana fanapahakevitra zany ny eto manaraka an'izay namana mangataka kely mba hisaotra satria iaraha mahita ny zava-bita misy ny secrétaire d'état misanany tanàna vaovao andeha matoa izy mo Gérard satria fatapirenena ny zava-bitany eo koa ny ministre ny travaux publics tena manao nentsy zavatra amin'ny asa taony idirako voalohany ny ministre ny secrétaire d'état misanany tanàna vaovao ny tiako resana satria ny rangahy iny atao mbola izy tao amin'ny présidence nanao an'le kianja barea zay nitonga resa be tena resa be vita izy de io izy eo ampiasaina de misy ny olana kely de nangina daholo ny rehetrarehetra tiaraky ny fanombona ny asa niditra faharoa makasika ny miami tam'izany de resa be ihany koa
fa vita le izy notokana tamin'ny fomba manetriketrika tamin'izany vita le izy niditra parallèle tamin'io monko ny téléphérique somary nisy olana kely de somary nitsatra kely de nandeha ny asa de io izy vita iny rangahy iny daholo nanao an'izany asa zany fanampiny iny morotsiraka rehetrarehetra sy nanany iny hoe zany ao ampitoviana ho asiana toerana fitsangatsanganana anisany efa nahazo ampahany amin'izany ny ao amin'ny faritra aty Motsinanana mbola iny rangahy iny ihany nanao an'izay misy ny hafa fa izay ny hitako za tsy teny zavatra tsy hitako zao ny Tanamasoandro ny olana moa de ireny ny raha malala iny de nafindra izy any Merci Atosy mbola iny rangahy iny ihany manao an'izany asa zany ka ny ahy zany de tena fisaorana ho azy satria hita maso ny olona manao ana de isaorana izy ary mahavita ary nahita na hay ny filoham-pirenensika sy ny premier ministre nametraka an'iny olona iny fa tena olona miasa iny rangahy iny tena teknisianina iny tena dokafana izy amin'ny asa vitany ny akaiky zao de ny téléphérique io dio izy raha tsika mahita io ndresa be nina fa nindro kely namana makasika ny téléphérique tsy ampy ny fanazavana na le olona koa tsy miaina fa misy fotoana izy iny mijanona eny ambony eny de ny antony mampijanona anazy eny ambony eny le fivoahan'le olona tonga eo amin'ny station satria raha taraiky ny olona mivoaka de somary taraiky kely le izy de indraindray misy olona matahotra zany mahita an'le mijanona iny zay ny zava-misy tsara zay zavatra zay tena nana fa misy fotoana io de ary efa nanazava an'izay iny misy hoe eo amin'ny 5 secondes eo izy de somary mijanona kely faharoa tokony hoentitra tena hoentitra ny olona mampiditra olona amin'ny kabiny le mpiasa mampiditra olona amin'ny kabiny satria ny antony misy olona mamamo miakatra ao anatiny eo mandeha amin'ny téléphérique zany zavatra zany sy tokony ho ekena ary sy tokony ho isy zay zany ny fanamariana satria efa mandeha moako zao ny fanamariana satria mandeha izy io de mba manararoatra zany amin'ny fotoana kely ohatran'izao iresana an'izay zavatra zay ny namana mampatrika fa de makasitraka makatelina fa mbola be deabe niditra ao fa de misaotra indreny isoana fa miatra amin'ny mpianioka zavakony hoe ampioana ampiko anareo saotranao amin'izany falazavana zany fa makasitraka makatelina tompoka eny tompoko miaraba tompoko eny tompoko rabanao mampatrika de rabany toka zavarehetra miarabany technicien de tsika rehetra eran'ny Madagasikara tsotra kely zany ny anazy zavatra am'le hoe mpianatra raha zareo zany fianarana ny ataony any sady ny tombontsoa sy ny avenir ny zavatra tokony ataony dinihana zany hoe toraka olona anaty bisy ianao zany hoe mampatrika tsy hoe excitation ohatrany hoe mitady problème de araka le fitenenana teo hoe mpikaramanady ao anatin'le politika tsy maintsy misy mpanao politika mampirisika andreo reo mpanao politika reo zany le teniko anareo reny hoe fa lany baly de any amin'ny mpianatra ny japina de any amin'ny fahoriany olona any Ambomanga kely any Amerika Atsimo ny japina de any Mazenga misy opozina de japina de misy zay zany ny endry zareo tena tanjony ka asakasaka reo mpianatra reo fa ny fianarany sy ny fiainany mandrakizay sy ny taranany ny sombany satria inona ny antony raha sanatria ianao ka maratra na atao hoe voan'ny bomba crimogène na sanatria voatifitra na sanatria maty mihitsy ary de momboka very momboka fotsiny zany le ezaka natao nandritra ny 5 taona tsy aloha hoe tonga de nijanona tany amin'ny 5 de nigreo foana ny atao rehefa ohatra reny fa raha mpianatra mihitsy manana amtoetsainy zany raha amiko aloha tonga de aleoko mijanona any an-tanàna fa tsy makeny amin'ny université manarak'izay mbola isaorana be da be ny tsika rehetrarehetra teny tokanana fa de tena nilamina ary tena nafinaritra hoe isaorana indrindra andre matofoloha navita andre zavatra reny mba ho an'ny taranaka farany andimby ohatra kely ofonao miaino an'le hoe tamin'ny 1900 ray aman-drenitsika ny asa tamin'ny tanana nanamboatra lalana nakata matana zao misy an'izao de mbola inona ihany zany ny endreto politika rehetra hoe mbola navita inona ihany hoe le filoha asa aloha enay io fotoanay de io mahavita zavatra io sady mampire zay aloha tsy miala amin'io
amin'ny 2028 ho pakahita dia hitantsika eo mpanao politika veloma ianao Fidèle Zanapera baibay sotra tompoko. Miaraba Mam Patrika. Miarabanao tompoko. 335 va Mam Patrika. Akory daday. Akory daday. Miaraba ny Atsimoatsinanana. Miarabanao namana. Tena faly mahaino an'le fanazavanao tena namana satria ao anatin'ny programme kontrano mihitsy le izy dia efa nataonao fa fanamafisana fotsiny ho anay Atsimo 335 manao hoe zay dia miara-miombon-kevitra amin'le namanay teo satria tokony izany resaka an'izay koa fa efa andresanao le izy fa ampiko fotsiny rehefa aveo toraka voninkazo anao satria ny zavatra napetraka ao na milaza sy endrika ary voninahitra n'le filoham-pirenena nitoraka voninkazo anao Monsieur Gérard ambonatra lehibe tokoa ny sorananao fa ampiko le izy ny ministre ny affaires étrangères tena enjana be nanaiky daholo ny rehetrarehetra rehefa mifampiresaka ihany tamin'ny mpanao gazety sy ny rehetrarehetra zay dia miteny hoe tsy arakaraky mahoatra jeune kely an'le ministre ny affaires étrangères Madagasikara ozy fa tena diplomate izy ozy tena fan tena mitsangana tena mitsangam-bola ino an'izany dia ozy aho hoe tena misaotra anao madame ministre tena mitoroka voninkazo anao zahay fa telo ny prime ministre monsieur le premier ministre fa tsy eto moa izy fa lasa nisolo tena amin'ny filoham-pirenena tena feno fanajana nandraisany an'ireo vahiny rehetrarehetra zay tonga ary nahazo feo mihitsy rehefa aveo retour le zavatra misy hoe na sakafo na patorina na filaminana na ninninona ny transport et tout ça lamina daholo ny rehetrarehetra ozy izy le mpanao gazety zay hoe betsaka ihany ozy ny fivoriany fanalianay tena mbola misy problème fa teto zay ozy tsy manana ninninona na fodina na sakafo na ninana nina misaotra anao monsieur le premier ministre fahatelo be ny tanàna Antananarivo mahafinaritra tena apetraka aminao tena ianao ny tanàna nampiseho an'ireny fandrimpahalemana fandaminana fahadiovana fandrindrana ny zavatra rehetra nentina nandraisana an'ireny vahiny reny isorana koa be ny tanàna ny vato satria avy amin'ny alalany koa mipetrapetraka ary masaka be ny teny vato manontolo fa ny tiana apetraka ho amin'ny mpanao politika dia tsotra any misy rangazy milaza hoe mpampianatra pikaroka mpampianatra tsy fantatraina mikaroka inona izy fa natao ny fivoriana teny amin'ny université mba nijerijereany hoe ay sara le rangahy iny zay rangahy zay manko piditra ao anatin'le hoe démocratie milaza pikaroka mpampianatra pikaroka ny terme mba ampiasaina amin'izany Patrika impossible zany impossible zany amin'ny daday impossible n'est pas français tout est possible aminay rien d'impossible tout est possible ho an'ny filoham-pirenena sy ny ekipa miaraka aminy ka ho anao ringary isaky miteny anao impossible an'izao impossible andro any daday mamaly anao aty amin'ny radio misy anazy manao hoe rien d'impossible tout est possible pour le président Andry Nirina Rajoelina ny zavatra tena iteneryla dia tsotra vity ny zavatra goavana be ny raisitsika ny zavatra rebo Mam Patrika mbola anjatony ny fivoriana sy ny fionana ho atao miaraka amin'ny SADC io ny zavatra fantatro amin'izay fotoan'izay dia zao ozy izy le mpandika vilany hoe amin'ny herintaona ony dia tapitra ny fitatana dia ozy aho manty azy hoe aza daladala ianao Ramatote na Rangaty misy ary efa nitatana intelo tao anatiny io zany hoe le fandaminana ny raha ty Afrika no apetraka aminy mpatsy hoe mitatana amin'ny fireneny Afrika izy aloha zavandresaka ka rehefa mipetrapetraka amin'ny fandaminana an'izany asa mety amin'ny 2028 izy vao mialy io za Mam Patrika tena miteny nataiza nandalova le filoham-pirenena io nametraka hoe tena manana maizy azy le filoha Madagasikara reny izy tany Maroc tena azo tena nahazo décoration tena danaka daholo ndray hoe inona ndray tena miana le filoham-pirenena avy amin'izay ngeny natonga azy naka saina ny zareo tao Afrika hoe ametrika ny olombelona manana maizy azy ty ny fitantanana ny SADC zavatra tenenina monsieur le président dia tsotra ho anay engany ianao anana fahasalamana feno afahanao mampiseho fa manana maizy azy tsika eto Madagasikara ary mavita mitatany ianao ary mavita fampandrosoana amin'ny Madagasikara mamevonareo anao Mam Patrika amin'ny fanadihadiana izay ataonao sika mbola noy an'le grève fa aloha toizako manaraka fa betraka ny namana te hiditra ao tsotra betraka mamy mahereza ianao fa apiko anareo izy izy ny filoha nanao ianao mamy itroana voninkazo koa anao aty amin'ny farany hoe noho ny fanetana anao teto amin'ny radio viva dia nitsangana daholo ny rehetrarehetra tateraka ny zavatra natao mamy tsotra betraka mamy mamevonahitra so nabetsaka ianao dia makasitraka tompo eny tompo miaraba tompoko Alona mamy miaraba tompo
034 53 031 78 033 60 640 59 Arni 032 91 901 20 Miraba topoko Miraba topoko moramora le radio yen topoko atao moramora le radio ia azafaly lohateninay zany a de momba ny politika eto Madagasikara eto io zany a zay mahavita zavatra de mba isorana daholo fa tsy politisien daholo le zavatra misy eto Madagasikara eto na mpanjanata ilay rena vita zavatra reny tinely reny mbola tsy navita mihitsy mpitondra kamo zay mbola tsisy navita tinely ankoatra mpanjanata eto de mba isorana zany le zavatra vita fa tsy entina resaka politika foana le raha na vita meseratsiraka na vity Philibert na vity i Ravalomanana na vita daholo ny na de neny Ravalomanana ary adika fitsina ihany nanaovany ny lalana mba andehanan'ny camion be an'ny Tikos Magro itona entana tena nanaovany ireny fa hoe tena ho an'ny vahoaka malagasy fa amin'ilay tongotsongo manokana zay aloha mba maria kely ny Ravalomanana zany miaro fihetsehn-dratsy fa neny meserajoela tena vokatry ny fo ary tena ho an'ny vahoaka malagasy tena deraina izy makasika tia fa vava mmpanoatra any zao menandreo a fa ty fitondrany ty fa mahafona mihitsy mafy tena mafy betsaka ny vahoaka any amin'ny faritany any a tena makasitaka ty mba nisy nijery zay mandre matompolo raha tyenao ka ty be zany a le faritra ena avitandrena any zao vao nahita masango tamin'ny fiainan'ny meserajoela de marina mihitsy le hoe tsy misy district adiny intsony ary tiany zaka mpanohatra le fizarana le tosika mpamensy an'ireny tsy vitandreny ary kianiny foana zarazaraina vola fahatany le vahoaka zakany de tena marina de tsy vitany zara vola raha tonga eo fitondrana izy ka any ny olona ka tsy maintsy hifikitra amin'ny meserajoela satria meserajoela manome ary tena mpitiavana amin'ny vahoaka mihitsy tsy nisy nitsindry vahoaka teto tamin'izay afa-tsy meserajoela de meseratsiraka zay ihany ny hitako zay fa de misaotra betsaka mampatrika avaraky ny teny daday ty hoe mbola maro mba te hiteny misaotra betsaka misorana betsaka ianao de mankasitraka anao ihany keo eny tompoko miraba to miarapa ny daday miarapa matamlika miarapa tiapianzety manaraka ny daday te isorana ny filoham-pireneny tena misaotra mankatelona monsieur le président misaotra président fa tena enikasa eny voninahitra Madagasikara vahoaka malagasy isorana daholo rehetra ny étrangère tenena mafimafy tenena mafimafy manokana le ministre ny affaires étrangères ministre raharaham-bahiny tena mankasitraka madame le ministre mankatelona anao misaotra anao malagasy rehetra eny mboninahitra Madagasikara tena nihita ny asa mafy mihitsy ianao hoe ny asa ianao tena nanomboka daday ka mandra-pahavitan'ny fihaonana teo nihita ny asa ianao ny asa daholo ny ministra rehetrarehetra fa nganina ianao nganina ny ministra ny atao hoe ny sécurité ihany keo tena isoranareo fa nilamy Madagasikara ary lohbava lohbava ny vahiny tsika rehetra teto lohbava ny vahiny rehetra mbola nahita ohatra zao zay ozy sasany tena tsotra zao ny eritreretana izany nosy Madagasikara zany fa raha ny sanaratsiny tsisy ilana azy zany de isorana ihany koa de ny tanàna Antananarivo de ny tanàna ny Vato tena isorana reo olona tena raha mankasitraka anareo manaraka de le resaka hoe ex-président Macron kakaragaty hitady tombotsony izy hitady tombotsony olona tena nanimba firenena hoe rangano mitady tombotso aiza mangandiana makany amin'ny stade de présidence adeka aloha diana mitady tombotso any raha mahita de manaiky zay ny any aminao ara mbola takina satria nanentanao ara nety voaloko ina tombotso menanao eo
tana malagasy raha mitontsoanao satria anao na mbola mampirisika amin'ny malagasy aza manangan-taina aza manangan-taina zany ara tsy fantatrao tantaram-pirenenao tianao vahoaka malagasy dia mbola menatra fantatra ianao sady tontsoa aminao sy tontsoa tsy adala ny vahoaka raha ohatra ka tena zavatra tsara mendrika ny nataonao mena tontsoa ianao dia adala ho azay raha mbola meazany tontsoa aminao zany tontsoa dia alao ho an'ny vahoaka manarak'izay ho an'ny transparency international izay tena mbola tontsahatra ihany manendrika manarasy ny ataon'ny filoha sy mpitondra amin'izao fotoana ny demokrasia zao ny demokrasia ny tena misy ka nisy demokrasia afaka ny tena ohatr'izao nga ianao tamin'izany fotoana dia mankatelina tsika rehetra ary engane ny filoham-pirenena sain'Andriamanitra manjakariva amin'ny ampanatanterahana ny asany manjakizay ary dia efa ataontsika fa tonzany raha tsy amin'ny 2028 ary 2028 troisième tour mbola tonga dia io ihany metsika loatra makasitraka mamy isoana betsaka ianao dia makasitraka raisitsika ny antsoa manaraka entoko io miarabanao mampatrika dia miarabapetsehatra tiako tenenina voalohany aloha alohan'ny idirako amin'loha hevitra anao teo mampatrika dia mba tena mitoraka voninkazo koa le sekretera-mpanjakana mididiny tanàna vaovaoranga tena mahafinaritra ary iny rangahy iny hatramina lalako an'iny tena manao iny tsy mahita olona ohatrany intsony ianao ndre matofolo reny maraka ny vitesinao reny na mandeha makaiza ianao na makaiza dia mahita an'izany hoe tanàna vaovao zany tena mahafinaritra rangahy le hoe kamora reny efa be io ny teleferiky io fa tena irahantsika mahita reny tonga dia hita maso reny le olona maraka ny vitesy reny fa tena isorana ianao sekretera-mpanjakana mididiny tanàna vaovao fa tena mahafinaritra tena hita ny vahoaka tena hita maso reny zamba tsy mahita an'ireny fa tena mitoraka voninkazo anao mahafinaritra rangahy tiako tenenina amin'izay eto amin'le hoe mpianatra za aloha mampatrika dia tsotra be ny any teneniko ampiary lalàna zay ihany olona tsy maninona ve nytoroanao ohatr'ireny dia marata dia ahoana zany mpianatra hoe ano fahalalàna ireny ve ho tompona indray karapity tsy afaka pity dia efa ohatr'izany mitoetra sehoa mba miendrika ve zany mba olona ho fitaratra ve zany eto amintsika nge le lalàna mihitsy ny tsy ampy mampatrika tokony ampiarina ny lalàna ho raha tadiditsika filohan'ny sina tam'le izy filoha intérim teo iny nisy mpampianatra pikaroka neteto le nanaonao foana reny avy hatrany tonga dia nitapahany ny karama na ndraho anaterina ndraho anaty fa mbola nateneniny hoe mbola tsay eo dia ho hitatsika zany tokony ohatr'izay zany zavatra tokony atao satria tsika diso malemilemy loatra dia ararotiny hafa fa za eto dia miampy aloha ampiarina ny lalàny sotra indrindra tompo andraisantsika ny antso 034 50 entoko miraba toko miaraba mampatrik miraba toko miaraba tsika rehetra vahoaka tsy vakifolo dia miaraba ny malagasy na ny ivelany marina le voalaza ohatra rehetra teo mampatrika tena marina daholo mihitsy mason-dahaterariny eo adiny telo dia efa dia anina mihitsy hoe tsy anamany tsy namany baika fa olona tsotra dia misaotra betsaka le mpanohatra zany izy nanoratra voalohany any amin'ny filoha Sadeka tontena izy nanoratra any amin'ny Sadeka zany président Marc Ravalomanana fa na magataka liberté hono ny mpanohatra fa rehefa resaka tafiloham-pirenena rehetrarehetra Sadeka ory izy dia hoe resady amin'le filoha Sadeka fa misy filohan'ny firenena hono eto libre malalaka zany ampanoherana dia misy semi libre malalaka amin'ny ampahana dia misy voagetsaka isa voagetsa ohatra zareo mpanohatra eto Madagasikara dia nanoratra le filoha Sadeka izy ka ho hitany eo hoe inona no avalin'le filoha Sadeka dia mampalay liberté ve misy ohatran'ity atao eto Madagasikara natao anatin'ny telo taona dimy taona tsy efa nihidy daholo hoe station radio rehetrarehetra reo ianao moa miteny hoe aza manononarina station radio fa tokony mba misy ministre serasera na le mpanaramaso tokony manaramaso an'ireo fandarina rehetrarehetra reo fa misy manapozy latray zao kolotsaina fa antsy isaheriny fandarina tamin'ny herin'ny androany mercredi 13 jereo amin'ny efatra sasany latsaka 5 eo any amin'le radio anankiray izay
fa misy ny teny ao hoe afin'ny président Rajoelina poudre na framason io vary zaraina io mamosavy vahoaka malagasy io filofiry kabara masikely zay fa tena efa manapozina an'le kolotsaina malagasy mihitsy le radio sasany. De taloha zay nisy raha matono teny amin'le izy hoe tontolo tsy mivokona am'izao no mahatoratra fandao tsika fa raha ireo mpanonareo no andrasana tsy zavatra tsy fandao tsika rehetrarehetra zay vonona ny andefa tontolo tsy mivokona am'izao fa mahatoratra. Zany hoe raha namana no atao amin'le radio de malahelo ilazanao ry maisy lalany Akazomanga zany hoe namporsenao olona iresaka any amin'le radio anao ary amin'ny efatra sasany ery amin'ny atsondra mamy Patrika hoe rehefa mba misy kasikety anankiray anaovana de mba iny fa de mialokaloka amin'le fanaovana gazety na depitena zao ampidirina anaty engrenage de le député any boribory tafaefatra any mipetraky lefitsika mandray zao no ampidirina candidat mipetraky lefitsika mandray le député ana Tananarivo faefatra. De io zany député ana Tananarivo fahatelo efa manangana hoe misy tsirona maletika io ny ao fifidiana sy ny filohan'ny lefitsika many anany de efa miady reo ao efa ampidirina resaka politika sady zay lefitsika fa efa tsy aotro zany le raha le président ex io de ampidirina zay le député anankiray de hokorontanina hatrany fivavahana koa zay ataoko hoe misy poizina ampidirina mihitsy le kolotsaina malagasy ifandrohitany eto de hoe tsisy ninninina mandeha na de lasa filoha sadeka ary fa arakaraka mba filoha sadeka le filoham-pirenena io tsy mba ampikorotana an'le firenenao ka zany tokony mba rehetratsika rehetrarehetra hoe aiza le misy an'le faiblesse-n'le zavatra de samy mampijery inona no tokony atao inona no tokony ho resahana samy miresaka azy zavatra hitan'ny masony hoe ty marina ary marina fa tsy hoe andainga ohatran'ny retsy balaroa retsy lainga fotsiny no afa mamafy lainga hoe torinanty ahoana io zao lasa ny Afrika Atsimo mpandimina io miandraisan'ny Afrika Atsimo azy manana tsy namena ny Comore na Seychelles fa reo mbola tsy ary totry tokony namena andreo le izy fa manana namena ny Afrika Atsimo misy antre misy safidy misy fifidiananao de io araka le lazay dada hoe engana izy iverineo re rehefa vitany amin'ny Afrika Atsimo de mety iverina le filoham-pirenena malagasy re 27-28 any hoe lasa an'le filoham-pirenena ndray volana ho 27 jusqu'à ho 28 engany de mirahasoa antsika rehetra ia isorana betsaka de mirahasoanao ihany koa andrasantsika ny antso eny tompoko mirabanao tompoko ireo no larana hidirantsika andrasana ary ny antso tao anatin'izany rehetra sorana tokoa ny olona satria tratra ny tandrony ary voapofo ny asa tokony mba miteny an'le olana ihany ianao ndefa efa ela eo zareo to eny tompoko miraba tompoko allo miraba tompoko mirabatsika olona tsara rehetra raha ny sikapoko zao de adiny ray mihitsy any iteny eto fa tsy afaka manao an'izay aloha fa nafadeako napatsahivany tam'le sadeka teo izy napatsahiva filoha Rajoelina le hoe tamin'ny andro président Ratsiraka ange de Madagasikara no nanampy ny Afrika Atsimo niady tamin'ny moa zany ny apartheid de tam'ireo fotoana reny mba tonga ako hoe faly be tam'ireo fotoana reny nanao SL tany Akilizato lalana makany Morondava de rehefa tonga any Morondava tany amin'io le resa Dabara io zany fa rehefa tonga tany Morondava zay de maheno radio tena misy radio tsara be misy de radio free le izy freedom bakany Afrika Atsimo ady eto amin'ny radio Madagasikara kay le izy da rehefa makao amin'ny radio Madagasikara zay verina avy azy tamin'ny 78 zay basy le 78
79 zay nanao SN tany fa rehefa verina taty Antananarivo zay a de lakao amin'ny radio a de mijereko reny io ny ANC kay misy hoe Zapo Zanu ina koa ary zany Zapo ay koa mbola lisen'ny zareo Zimbabwe nisy zavatra hafa fa tsy ANC ihany ka tsy magaky tsika amin'izao fotoana zao le kadeka zany mifandray amintsika eo fa de faly be mihitsy aho le resaka tany Kilzato be de be zavatra tiako retana fa manaraka angamba amin'ny resaka zay fa efa tsy resaka le mpanohitra ntsony angambany raha tsy tondraindray fa hoe araka tenina hoe apio anapiko anareo zay le filoham-pireneny ty ka ho fanapiko azy efa nisy resaka ihany efa naverina efa foazina le hoe tana maro de efa presaka ihany koa atsimoatsina le pitika etontika iny raha tsy diso resaka hoe resaka dina io dina io ary misy hoe dina mena vozo alongamba izy nanazava azy hoe dina mena vozo fa tonga de milamina ny tany sy ny firenena raha vao misy an'izay dina zay fa imbo rehefa ijifoan'ny resaka zon'olombelona de lasa rava le izy lasa ana de rehefa mirongatra ny mpangalatrombo sy ny karaza de zao de le mpangalatrombo reny no arovana zon'olombelona fa ny tiako hiverena ho azy resaka dina efa misy any resaka dina fa hidiro lalindalina de resaka hoe mahantra io anisany tiako azavaina ho an'izay mahay azy de foazina koa raha hoe filoham-pirenena zany manao an'izy foazina koa le hoe valitanana tsy misy hoe olona mahadrava valitanana mpanana ny raha ohatra hoe animboly any faritra nanina de makadolo tanana ny faritra hafa manampy ny any de mandeha organizena zany le izy valitanana ho an'izay mahay izy tokony resaka izy fa za moa zany taitaita fotsiny eto ako de miresaka an'izay de misy koa resaka hoe fizivana misy hoe foko tam'izany tany amin'ny SN ay tsy 20 zany fotsiny le foko fa be misy anisan'izany rasa hoe testa le olona iten'ny sira zany fa misy an'izany tagnalana zany tena gaga be fa inona ary zany tagnalana zany ay misy an'izany foko zany ary misy zana foko be fa itsika io tsy mifankalala za zany merindany mba tiako fantatra hoe iza ny zivan'ny meriny satria le ziva koa zavatra misy sotoavina zavatra be mitsy ka raha foazin'ny président reny tsy manala ma-président zava vao mainka koa raha manala resaka ina moa le resaka fandrimpalemana raha vao io dina io no ampiarina tonga de vita na io le resaka sisiny ranomasina io ary vita ny malagasy no miaro ary zara tany amin'ny SN misy miteny hoe misy avy any ny vazaha avy any inona ary vazaha zany ay le gendarme ao tanàna lazay zareo vazaha satria le gendarme vazaha zany ohatrany hoe vazaha zany no fomba vazaha fa ny zareo le dina ka lava ny resaka fa faly be mihitsy amin'ny resaka lisy manaraka miditra lalindalina fa de misaotra atsika le fizivana sy le valitanana zany zava-dehibe ho atsika hiala am'le hoe fahantrana de misaotra atsika olona tsara rehetra isorana betsaka ianao de marasitraka anao ihany koa antso telo sisa anoraisitsika miraba ny mpiasetra rehetra de mikasika an'le téléfrique andreny mba tiako asiana teny kely satria enao moa sy ara nyteny an'izany satria zay koa nahita tamin'ny Facebook le olona manam-pitongirana n'le sarina le téléfrique tokony mendrika moatsy hoe miantso ny secrétaire général miandraikitra ny tanàna vaovao moatsy mba hanasazy ny olona otrandreny satria mamosavy ny senam-bahoaka reny ka tsy mety reny zavatra otrandreny fa tokony sazina ny olona manao reny zavatra sary reny arakarak'izay ianao moa miteny ty koa hoe jambo izy ianao zareo tsy mahita n'le zavatra ataon'ny président marina moatsy ny tenao fa tonga am'le fiteny zatovy ankehitriny manao hoe tahaka ny masona trondro maina aho izy mivandravandra nefa tsy mahita
takan'izany zao ny zavatra hita ataon'izy ireo betsaka ny zavatra filoham-pirenena milazava tsisy hitany tsy misy zay ny zavatra mahagaga fa maro ny an'ilay mpanao petadindrina reny amin'ny mitsabo maso iny tokony anatina an'ireny le olona reny mba ahiratra ny masony misaotra tompokary makasitraka indrindra isorana betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa nay mirabanao manahoana tompoko miraba tompo am'le resaka mpanohatra efa tsisy atao tsony reo fa tsisy afitsika tsony reo fa teo arizy teo amin'ny fitondrana na dia atao ara hoe ampahan'olona folo zaraina an'le 4 elina nampanantenana tokony mba nisy nefa dradradradraina foana hoe sahirana vahoaka tsy mihinan-kanina makatsy makaroa izy amin'ny filoham-pirenena na vita ny zara vola ny zara sakafo na dia hoe tsy nahazo daholo ara ny vahoaka raha manontolo mba betsaka ihany nahazo dia izy mbola hifidy andry zareo ao amin'izay ny risdel zanatera ny teny eo amin'ny radio tena fa ozako hoe tena lasa dala mihitsy efa hipika mihitsy ny angamba satria efa tsisy tsony le vola dia miredredy raha nitindry zareo any hoe tokony izay ny nanao an'iny efa naninona moa tsy natao tsara teo amin'ny fitondrana fa zavatra alatra manao samy rery fotsiny nataonao fa tsy mba nitsindry vahoaka ianao fa za dia makasitraka ny filoham-pirenena sady drindra amin'ny toerana hitondran'ny sadeka zao nareo ane zany efa tsy lany fretsony mandeha amin'ny avion fa akaiky be telonjato dia tonga eny avoloha mandeha teleférika telo arivo tonga eny ambato be inona tsy misaotra an'Andriamanitra ve nareo ny amin'izany sady nareo konkoa efa goikantitra alao mety ny tanora le izy fa andro ny tanora zao efa tsisy andro nareo goikantitra tsiny fa aleo ho an'ny tanora tokony akasitaka nareo akatela nefa nareo dia mampalahelo fa jamba daholo tsy mahita ny zava-misy tsy mahita ny zava-pity nareo tena jamba mampalahelo be zay aloha le izy fa dia misaotra betsaka indrindra fa dia makasitraka be amin'ny filoham-pirenena ho tahin'Andriamanitra ny izy atra fitondrana eto amin'ny firenena malagasy ty fa tena tsinjy vahoaka ty vahoaka izy sotra tompoko isoana betsaka ianao dia makasitraka antsoana kiray farany zany no andrasantsika misy mampatrika mahina ianao eny tompoko mahina izy aloha dia mitoraka voninkazo hatramin'ny manokany amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny président fokotany rehetrarehetra satria efa manoka mandeny raharaham-pirenena dia za zany rehefa tena nanao sondage amin'ny mahakasika ny raharaham-pirenena eto rehefa misy ny tsy mety rehetrarehetra tanety ka hatrany amin'ny faratsiana rehetrarehetra rendretriny fampanohatra ka tika tsokaka amin'izany ary rehefa andrezaka raha tiana volombanana hoe alors tabatra be mandritry ny 5 taona any asa ihany natao dia manarakaraka an'izany koa misy tengely tinao ampitaina ho amin'ny firenena zany satria izy ndazy hoe karakarany rehetra raha Madagasikara fa tena mamokatra be le tanàna mongona tegna zaly misy miponinany satria sy olona zany resaka collecteur zany sy nampanohatry izy nahoana manakana an'le vokana vokatry voaka any zany hitana mampanahelo le tasa dia mampitaina amin'ny mpitondra ihany koa zay manaraka zany koa ny any Ambatolampy le carton manotatokanto zany dia tena mampanahelo ela le viro no mitondra izy fandrotanana tokony zany atao efa ary indrindraindrindra moa zany nanapirofo ny asa vita nataon'ny filoham-pirenena nanapirofo ny asa vita nataon'ny ministera rehetra ary nareo ministra koa dia nahazo fisaorana goavana raha mba travaux publics sekretera mpitantan'ny tanàna vaovao sy tena nahazo fakasitrahana mpitandro filaminana mazava ho azy zany fa voasaina tanteraka amin'ny vahoaka malagasy maro anisa mifantoka ao anatin'ny sehatra ny fampandrosoana Madagasikara etsy an-tanin'izay jejo tokoa ny malagasy etra satria nahoana
ao anatin'le vovonana ngeza be amin'ny seha-piarina averiko indray mandeha amin'le vovonana ngeza be amin'ny seha-piarina eo amin'ny sehatry ny industrie sy ny ara-barotra zany amin'ny serasera miainga avy ety Afrika isandrahaka ho hitan'izao tontolo zao na inona voizina dia zao zay ny zava-misy jejo ny malagasy ankehitriny ary manana fanantenana goavana be ary vao mainka ary mampirisika ny ambom-pony malagasy rehetra eo amin'ny sehatry ny fifanampiana ara-pitantanana miaraka amin'ny filoham-pirenena io. Heritaona fitaom-pitantanany amin'ny mahafilohan'ny Sadek azy fa marina ny tenin'le olona ny any amin'ny resaka hoe any amin'ny Sadek any sy ny fivoriana any andry zareo any fa rehefa tonga amin'ny fanapahan-kevitra sola ndray andro ndray mbola tapa-kevitra ndray zareo Sadek io ihany ianao andriamato président de la République à Madagascar aloha mbola ianao ihany aloha nitantana an'ity Sadek ity mino fa maniry an'izany daholo angamba tsika tsy andeha tsonainy amin'ny hoe anaratsy an'izaniza fa zao rehefa tsy naomby ny zavatra niketrehan'ny sasany ara-politika tao anatin'ny fanoherana ka tsy nasiany vahoaka sirana izy sy tsy nirarahin'ny olona dia aloha re mipetraka amin'izay lasa vao mainka indray nareo imezan'ny olona satria nahoana nitiako tenenina amin'izany maiza koa nareo miaino ana tsara tsy fanaratsiana mpanohatra ny anasana amin'izany fa tsy tafatombona amin'ny sehatra ara-politika tena izy ao anatin'ny sehatry ny fanoherana ataonareo donc zany tsisy zavatsoa azo malagasy tao anatin'ny fanoherana nataonareo fa ohatran'ny zavatra mampatahotra mampahory mampitebiteby tsy haiko tsony ny ilazana azy tsisy mila fitandremana ho azy fanaovana politika aza mbaninareo ny olona nianatra momba ny politika fa ny tsara koa ary aloha mifanatona amin'izy ireny dia mifanakalo hevitra mamantatra ny zavatra tena tokony ho izy tao anatin'ny fanarahana izay fandarana okazavy zay mampatisa indrinjanason teto amin'ny fanolorana mamsoa sorana betsaka ianao tao amin'ny lafin'ny teknika mandrapitafa mandrapiresaka ho an'ny rampitso indray venona teto okazavy fandarana ito mionja president